12 taona namolavolana malagasy tanora mpianatra ny Institut de formation technique de Madagascar IFT ho isika tsingeritaona lehibe ho azy ireo izany fa 12 taona izany ary amin'ity taona ity no hanamariana ny tsingeritaona heritaona zany no ankalazana izany tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana no nanokafana ity fotoana lehibe ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fiangonana FJKM Ambondrona Firaisana izany fiatombohan'ny fankalazana ny fa 12 taona ny joroan'ny IFT Madagascar izany. Izay natao teo ambany fanotronan'ny filohan'ny antemeran-doolona izay izy raha teo koa no filoam-boninahitra ny fankalazana ny fa 12 taona ny IFT izany. Misy ny hetsika maro izay hatao ao anatin'izany ny aingana indrindra dia amin'ny alakamisy fa 12 jona izao ny excursion organisée na ny fivavahana miaraka amin'ny mpianatra rehetra ny eto Antananarivo eny fa na ny ancien aza dia asaina amin'izany ny mpampianatra rehetra amin'ny IFT ny mpandrara dia any amin'ny espace évasion eny Amboatsibe zany natao amin'ny alakamisy io zany tontolon'andro misy lalao maro samihafa ao anatin'izany ny finale zany amin'ny match intervention ny IFT Antananarivo ny foot ny basket ny lasim-bavy ary isy ny lalao maro samihafa izay atao ao anatin'ity fankalazana ny fa 12 taona ihany koa izay tsona fa mandritry ny taona ray zany ty taom-pianarana 17 dia ao anatin'ny fankalazana zany ny IFT isy ihany koa ny fanana ara-panatanjahantena